Fatatsika moa fa sopotro Madagasikara raha ny faritra loatra ary faritra manana velaran-tany azo volena betsaka indrindra izy. Ny indrindra moa zany ao anatin'ny distrikana Parafaravola sy ny distrikana Ambatondrazaka. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana dia nanambara fa ireo distrika ireo dia hovatsiana herinaratra avokoa mba ho tambin'izany hoe lanja ny ara-toe-karena entin'izy ireo eto amin'ny firenena. Foibe famatsiana herinaratra roa no atao any amin'ny faritra Aloatra Mangoro Indy, ao amin'ny distrikana Parafaravola ny iray ary ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka kosa ny iray. Eto nampandrosoany ny faritra tena mamokatra iny moa zao tetikasa fampidirana herinaratra izao raha ny nambara ny filoham-pirenena tany Ambatondrazaka ny zoma lasa teo. Nometana Fantipaneman, Atianarem, Simanera, Madagascar. Tanzego, Tumagolo de Tamarem, Evanilas, Falia Paruso, Aratecarem, Madagascar, Nuatontic. Yadami Fantalesi, Abadami Fantalesica, Sotina Camarun Madagas, Yadian, Sibven, Antifandem, Simfiopina. Anisan'ny fotodrafitrasa lehibe imesor'ny fitoram-panjakana ny Ampandroso, ny Famben sy ny Feompena aty amin'ny faritra Misarleo. Efa nandresy lahatra ireo mpamatsy iraisam-pirenena miaraka miasa amintsika izahay ka dia maro ny fotodrafitrasa izay mety nataonareo ampandrosoana ampitoana ny vokatra ary atsara ny fambenareo mpamoly sy mpiompy Anisany ilaina amin'ny fampandrosoana tokoa moa ny fisian'ny jiro ka inoana hoe ny filoham-pirenena fa hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra fa indrindra koa ho an'ny Madagasikara izany fametrahana famatsian-jiro izany.